Ora vavolombelona fahadimy. Zany hoe regny tantara-piainako rehetrarehetra mikasika an'le hoe dahalo na nanompo sampy, pacte satanika na mazinoara, mpamosavy. Regny zany rehefa nidinihina sady ny fitinina, de karazana lalana nitondrasan'Andriamanitra ahy. Hamantatra reo zava-miafina rehetra sy sekren'ny Satana. Mba ahafahako zany tena hilaza zava-marina rehefa tonga ny fotoana anirahana ahy. Zaho moako zany efa nampanaovan'Andriamanitra grande préparation, nanomboka tamin'izaho mbola kely, hamantatra ny zavatra rehetra mba ahafahako tena hanao asa lehibe rehefa lehibe aho am'izao fotoana zao. Regny zany karazana lalam-piainana. So de anao mieritreritra hoe ahoana ianao irak'Andriamanitra indray lasa nanompo sampy niaraka amin'ny Satana, ohatra ty arisy ny maro. Regny lalam-piainana fotsiny reny mba ahafahako mamantatra zava-misy. Fa am'izao fotoana zao zany za de rehefa niova de nialako tanteraky reny ary hanala baraka Satana ny tena tanjoko am'izao fotoana zao. Hanala baraka ny devoly, andrava ny asan'ny Satana. Zany hoe regny zavatra regny zany natao hahamoramora ny asako sy andravako ny asan'ny devoly rehetra. So de anao mieritreritra hoe anao ve irak'Andriamanitra de lasa nanompo sampy nanao pacte sy ny karazana. Lalana reny tompoko, lalam-piainanao fatarina reny mba ahafahako mandrava ny asan'ny devoly. Makasitraka am'izay fijoroana vavolombelona fahadimy zay. Sotra tompoko.